Sifamkajame sayuganuna namiti hariba namiti marana mama pazavua simitanguna matukiare bisi ambuara muana wane matukiare bisi ambuara muana wane. Ampifaliana indray ry havana no iarabako anao amin'izao maraina vaovao mahafinaritra ao ary hanonako ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo ho aminao sy ny ankonanao amin'ity andron'io ity. Andeo sasenao hivavaka hangataka ny fanamasina hitarihany ary anosorany asenao androany ahafahantsika andraindray ny tenin'Andriamanitra izay afatra ho ampitondrainy ho vatsin-dalana hoentintsika hiatrika hamakivaky an'ity andro vaovao volana vaovao ity indray ry havana. Hivavaka sasenao raha io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no andreanay ny lohanay eto anatrehanao. Misaotra sy manome voninahitra anao izay noho ny fitiavana sy ny famindramponao. Misaotra betsaka tamin'ny fitantananao, ny fiarovanao anay raha namakivaky an'iny alina mangina iny izahay. Narovanao ny torimasonay, narovanao ny ainay, narovanao ny momban'ny anay rehetrarehetra. Ary mbola nomenao fahitana izahay ankehitriny ka nahatratra n'izao maraina vaovao mahafinaritra izao. Misaotra betsaka fa tsy nisy avy aminay izany. Tsy ny herinay na ny tanjakay fa noho ny fitiavana sy famindramponao izay avoazonao afenanay isan'andro dia izany mbola natoy izao anay. Ankehitriny ary izahay dia tonga amin'ny ora sy fotoana izay andrasanay indray ny teninao. Mangataka izay fanamasina hiasanao feno ao anatinay tsirairay avy. Hosoro vavako araka sy ny lelako, ampiteneno araka ny sitraponao ary izay rehetra tsy avy aminao dia ampangino aoka tsy izy voambara na dia iray ankory aza. Ampianaro Jehovandriamanitra fa tsy mahay na inona nefa kosa misaotra anao satria tsy nijery ny fahaizako ianao, tsy nijery ny fahabatabatan'ny lelako ianao fa nisafidy ahy ianao satria tianao ao anatin'ny tsy fahatanterahako, ao anatin'ny izany tsy fahaizako izany, ao anatin'ny tsy fahamendrehako izany dia nofidianao ary notiavinao. Misaotra sy manome voninahitra anao ary satria lehibe loatra tokoa ary tsy takatry ny sainay ny fahalehibeazanao sy ny fahatsaranao. Ka ankehitriny dia mangataka anao fanamasina vangio ny foniny tsirairay avy izay andray sy andre an'izao teninao izao indray. Dia mitenena aminay raha io fa voninay iaino izay mpanomponao. Ataoko izany vavaka izany ho voninahitry ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta. Misaotra indrindra raha io. Amen. Amen. Safady tompoko. Ny tenin'Andriamanitra izay horaisintsika amin'ity anio ity ry havana dia ny bokin'ny Genesisy. Ny bokin'ny Genesisy toko faha 140 no andeha horaisintsika. Genesisy faha 140 dia eo amin'ny andininy tonga dia andeha hodingantsika ry amin'ny andininy fa 40 tonga dia andeha horaisintsika. Izy ity dia tantaran'ny Farao sy Josefa ry havana. Raha andeha hovakitsika daholo ny Genesisy faha 140 dia somary lavalava kely ka izay no mitipitianantsika azy. Fa ny soramandry eo ambony dia hovakiko amin'ny anaran'i Jesosy mba hampasavanao ilay tantara izay niseho teo amin'ny Farao sy Josefa ry havana. Ny lohahevitrintsika moa amin'ity volana ity dia nampitondraina ny lohahevitra hoe Fahitana ry havana. Ary izany indrindra no hidirantsika atao anatin'ity Genesisy faha 140 ity mba anambarantsika ny fahitana izay hitan'i Josefa ry havana. Fa te ampiandohana dia te hitarika ny saintsika hoe izany resaka fahitana izany ry havana dia amin'ny alalan'ny finoana izay ananantsika no afaka ahitantsika ny fahitana. Tsy ny olona rehetra dia ahita fahitana akory.
Ary raha misy ny olona tsy mivavaka nefa milaza mahita fahitana dia ozy mantsy anao hoe mitandrema fa tsy fantatra ny eo ambadika izany zavatra izany. Ny olona manana fanamasina, ny olona miaraka amin'Andriamanitra ry havana, ny olona manana finoana ry havana no afaka hita fahitana. Ary ny olona izay nofidian'Andriamanitra irery ihany koa no olona afaka hita fahitana ry havana. Ozy hoe olona manana finoana. Ny olona rehefa ao anatin'ny finoana, ao anatin'ny finoana matanjaka, satria haintsika tsara hoe maro ny kristianina, eny fa na dia ataontsika hoe mety pastera ary, nefa mety tsy hanana finoana. Misy ry havana, mety misy hoe pastera na loholona na rehetrarehetra tsy haiko hoe mety tompon'andraikitra ao anatin'ny fiangonana, fa tena miteny aminao aho fa mety tsy manana finoana io olona io. Fa mety ohatrany hoe lasa mandeha fahazarana fotsiny ihany ilay zavatra ataony fa tsy mandeha amin'ny finoana. Ny finoana ry havana dia haintsika tsara hoe ny finoana, ny resaka finoana dia tsy fihetseham-po io resaka finoana io. Ny resaka finoana dia tsy fahataitairana izany ry havana. Ny resaka finoana ry havana dia fiainana. Fiainana maharitra, fiainana andavanandro. Izany no atao hoe finoana. Tsy hoe rehefa misy an'izao dia mino ianao fa rehefa misy an'izao dia tsy mino ianao. Fa ny resaka finoana ry havana dia resaka fiainana andavanandro mihitsy izany, tsy ao anatin'ny fihetseham-po. Hitantsika mazana manko ho antsika dia misy hoe rehefa ao anatin'ny fijoroana vavolombelona na ao anatin'ny toritenin'ny popoka dia mety hoe matanjaka ny finoantsika. Rehefa ao anatin'ny fotoam-bavaka dia matanjaka ny finoan'ny olona anankiray. Fa kosa rehefa miala avy eo na mety hoe mandalo zavatra sarotsarotra kely izy, na mandalo fisedrana, na mandalo olana, na mandalo aretina, dia lasa miala ilay finoana. Dia izay no mahatonga ana miteny hoe ny resaka finoana ry havana dia fiainana andavanandro ary maharitra. Izany no atao hoe finoana. Dia mila faharetana ny finoana. Dia ny fahitana ao anatin'ny finoana ry havana no ampisehoan'Andriamanitra fahitana antsika. Haintsika tsara ny tantaran'i Josefa satria ity bokin'ny Genesisy 1:7 ry havana dia hoy mantsy ianao hoe ny soramandry eo ambony dia milaza hoe ny nilazan'i Josefa ny nofon'ny Farao izy sy ny nanandratana azy ho mpanapaky ny Ezipta. Hitanao fa naninona moa i Josefa no afaka nanambara ny nofon'ny Farao, satria Josefa manokana ry havana. Haintsika tsara ny momba an'izany Josefa izany fa olona natahotra an'Andriamanitra, nandeha tamin'ny fahamarinana ary tena hoe nanamasina ny tenany hatrany fahazazana izany lehilahy izany. Raha tadiditsika tany amin'ny alohany natongavany tao Ezipta dia haintsika tsara hoe tamin'ny mbola fahazazany teo mbola teo anatrehan'ny andrainy sy ireo raita-po aminy izy dia nahita fahitana izy. Izany hoe tamin'ny alalan'ny nofy no nanehoan'Andriamanitra azy an'ilay fahitana hoe misy saloim-bary dia le hoe nekohaka teo aminy ny volana sy ny kintana, le inona aby le zavatra rehetrarehetra dia le nekohaka teo aminazy daholy. Haintsika tsara izay. Izay ny fahitana nampahitan'Andriamanitra azy voalohany dia rehefa hitan'izay zavatra izay dia tsy niteny mihitsy satria tao aorianan'izay zavatra izay dia nankahalaza ny ralahany. Haintsika tsara izany. Rehefa nankahalaza ny ralahany dia tonga hatrany amin'ny famarotana azy mihitsy, ary izay no nahatonga azy tany Ezipta ry havana, satria namidin'ireo ralahany izy. Fa na dia niseho azy izany zavatra izany satria rehefa namidin'ireo ralahany izy talohany nivarotan'ireo ralahany anazy aloha dia natsipiny tao an-davaka Josefa. Dia rehefa avy eo nasoriny dia namidiny dia rehefa tonga tany Ezipta ry havany Mosesy tsy vitany hoe namidy fa nandevozina, nandalo zavatra maro samihafa. Na dia teo
aza nefa izany zavatra rehetrarehetra izany dia tsy nampiala ny finoana tao anatin'ny Josefy izany ry havana, satria rehefa nampahitan'Andriamanitra n'ilay fahitana izy taty aloha, taty am-boalohany taty, dia nino izy fa tsy maintsy ho tanteraka aminy izay zavatra nampahitan'Andriamanitra azy. Noho izany nijanona tao anaty fahamasinana, tao anaty fahamarinana, tao anatin'ny finoana, tao anatin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra tsy tapaka izy ry havana. Haleloia. Dia eto amin'ity Genesis 1:7 ity dia haitsika tsara satria rehefa nanonofo Farao dia tsy nisy olona afaka nanazava nanambara ny tena marina tamin'ny nofon'ny Farao io, fa nisy kosa lehilahy anankiray izay niara-ny gadra tamin'ny Mosesy tao. Dia rehefa niara-ny gadra tamin'ny Mosesy tao izy dia tadidiny tsara hoe nisy mirahalahy eo tao dia niara-nanofo izy mirahalahy reo dia rehefa niara-nanofo izy ireo dia nazavain'i Josefy ilay nofony. Fahitana ry havana izany rehetrarehetra izany, satria Josefy raha nanazava ny nofony tsy tamin'ny fahaizan'i Josefy mihitsy. Ary eto izy eo amin'ny 9:40 no raisintsika dia milaza izy manao hoe ary Josefy dia namaly an'ny Farao ka nanao hoe tsy ahy izany, Andriamanitra no nilaza izany valiny hiadanan'ny Farao. Haleloia. Tsy ahy izany. Ary Josefy dia namaly an'ny Farao ka nanao hoe tsy ahy izany, Andriamanitra no nilaza izay valiny hiadanan'ny Farao. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, fantenao ny fahamarinana. Eo ry havana ny raisintsika, tsy ahy izany ozy izy Josefy, satria fantany tsara fa tsy tamin'ny alalany tsy hoe mifahaizany tsy ny maizy tsy maha Josefy azy mihitsy no nafahany nanambaran'izany nofon'ny Farao izany, fa fahitana nampahitan'Andriamanitra azy izany, fahitana hitany teo amin'Andriamanitra, fahita-pity raha mazava kokoa, azavaina kokoa dia hoe fahita-pity hitany Josefy teo amin'Andriamanitra izany zavatra izany, satria haitsika tsara ny sedra nandalo an'i Josefy ry havana. Rehefa nandalo sedra maro samihafa Josefy dia Josefy tena tsy mba tao anatin'ny sainy izany hoe hamaly faty na ho voasariky ny fakapanahy izany hoe ny vadin'ny mpanjaka izao no nefa ataoko hoe nikôty, tonga dia ataoko direkta be ilay izy. Tena hoe nikôty anazy direkta mihitsy tia nitoko fitiavana anazy, vadin'ny mpanjaka. Raha amin'izao fotoana izao dia tena betsaka ny lavo na dia ataoko hoe tsy tovolahy fa na dia ataoko hoe olona efa lehibe ara betsaka ry havana lavo eny, fa na dia milaza kristianina aza za tena miteny aminao hoe betsaka ny lavo tao anatin'izany raha amin'izao vanim-potoana faran'izao no nisy an'izany zavatra izany niseho ry havana. Fa i Josefy kosa teto dia tena hoe mitandrina ny fahamasinany isan'andro san'andro tamin'Andriamanitra izy, nitazona ny finoana izay nananany izy isan'andro san'andro, na dia nandalo an'izany zavatra maro samihafa izany ary izy dia tao anatin'ny foana ilay fahitana izay nampahitan'Andriamanitra azy taty amin'ny fahazazany hoe hiankohaka eo anatrihanao, hiondrika eo anatrihanao ireo salohim-bary, ireo zavatra rehetrarehetra ireo. Nitazona an'izay Josefy satria fantany tsara ilay Andriamanitra izay ivavahany, fantany tsara ny herin'izany Jehovah Andriamanitra izany, Jehovah Andriamanitra izay nitompon'ny rainy, dia tsy izany fa i Jakoba izay nataony rain'i Israely. Eny ry havana, jerentsika nge ato amin'ny Jakoba, azafady indrindra tompoko, Genesis 7:7 ny Genesis 7:7 dia ny 2:20 ka hatramin'ny 9:20 ry havana, fahitana izay hitany rainy i Jakoba tamin'ireto zanany 12 mirahalahy reto. Ny soramandry eo ambony dia ny hoe nitrodran'ny Israely
nanambarany izay ho toetra ny zanany mirala avy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jakoba namory ny zanany lahy ka nanao hoe: mivoria ianareo mba hanambarako aminareo izay ho tonga aminareo any aparany. Miangona ka mandrenesa ary zanaky Jakoba, eny mihaino an'i Israely rainareo. Hitanao zany? Ary Jakoba hozy izy namory ny zanany lahy ka nanao hoe: mivoria hianareo mba hanambarako aminareo izay ho tonga aminareo any aparany. Ahoana moa ry havana no afaka ilazany Jakoba izay ho avindreto zanandreto any aparany? Fahitana no anton'izany. Ary izay fahitana avy any amin'ny Jakoba rain'izay no niampita tato amin'ny Josefa zanany. Aintsika tsara 12 mirahalahy ireo zanaky Jakoba nitsofondrano nanambarany an'ilay fahitana izay ho avindreo zanandreo any arina rahatrizay. Fa raha mamaky an'io Genesis 7:7 io ianao amin'ireo zanany 12 reo dia tsy nisy afa-tsy Josefa ry havana no niavaka. Andenga ho vakitsikitsinao ny 12 Genesis 7:7 dia ny 12 ka hatramin'ny 9 no raisitsika. Ho vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Josefa dia sampana mahavokatra. Amen. Eny, sampana mahavokatra eo anilan-doharano. Ny ratsany mananika mihoatra ny fefy. Nampahory azy ny mpitifitra dia nitifitra azy sy nanenjika azy. Kanefa mateza hery ny tsipikany. Mateza hery ny tsipikany. Ary mailamailaka ny sandry ny tanany avy amin'ny tanan'ilay maherin'ny Jakoba. Dia avy ao amin'ny mpiandry izay vatolampin'ny Israely. Avy amin'Andriamanitry ny rainao ka izy hamonjy anao. Avy ao amin'ny tsito ka izy hitahanao. Dia fitahiana avy amin'ny lanitra any ambony sy fitahiana avy amin'ny lalina izay mamitsaka any ambany. Ary fitahiana avy amin'ny nono sy ny kibo. Ny trodran'ny rainao dia mihoatra noho ny havoana mandrakizay sy ny zavatra mahafinaritra amin'ny tendrombohitra fahagola. Ho eo andohan'i Josefy izany dia ho eo an-tampon-dohany ilay nalaza tamin'ny rahalahiny. Haleluya! Haleluya! Indry havana, hitanao zany fa naninona moa i Josefa rery havana no niavaka ohatrin'izay. Satria ny antony dia efa tambola Josefa taty amin'ny fahazazana ry havana dia efa nampahitan'Andriamanitra fahitana. Ary na dia teto amin'ny Jakoba rainy aza dia naseho an'Andriamanitra tao amin'ny Jakoba rainy koa izay fahitana momba ny Josefa izay ry havana. Izany rehetrarehetra izany dia tao anatin'ny finoana fanamasina tena, fifankazoana, firaisana amin'Andriamanitra ry havana. Tsy tonga foana izany ozy amantsy anao. Tsy hoe pastery ianao dia anana fahitana, ahita fahitana. Fa misy ry havana tsy pastera fa rehefa feno ny fanamasina, manana ny fanamasin'Andriamanitra, tafakambana tena hoe miray amin'Andriamanitra, manamasina ny tena hoe manana finoana, dia miteny aminao fa betsaka ry havana ny mahita fahitana. Eny fa na dia tsy pastera azy. Fa misy kosa nefa pastera fa miteny aminao fa tsy manana fahitana izany pastera izany. Noho ny antony tsy avy amin'ilay olona mihitsy no afaka ahitana fahitana ry havana, fa avy amin'ilay Jehovah-Andriamanitra sy ny fiarahanao aminy. Ozy tetsy am-boalohany hoe ny finoana sy ny faharetana.
Zany hoe ny finoana dia mitaky faharetana. Raha mino ianao dia mila faharetana izay finoana izay. Zany manko ry havana no mahatonga ny kristianina amin'izao fotoana izao reraka, ketraka ary lasa mampiverin-dalana mihitsy. Satria nahoana? Satria maty ilay finoana ao anatiny. Tsy mahita n'inon'inona intsony izy amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Tsy mahita na inon'inona intsony izy amin'ny vavaka izay ataony. Dia lasa maty ilay finoana ao anatiny. Mandeha tonga hatramin'ny hoe mety tsy mihaino intsony Andriamanitra mety tsy misy intsony ve izany valim-bavaka izany mety tsy misy intsony ve izany fahitana izany mety tsy misy intsony ve izany fahagagana izany tsy haiko. Maro ny zavatra izay ao an-tsain'ny kristianina rehefa maty ny finoana ao anatin-ry havana. Ary ny zavatra amin'izao vaninandro farany izao dia tadidio ry havana fa tena nataony devoly hanongotana tanteraka ilay finoana izay ao anatintsika senao mba hahatonga asenao hiala amin'Andriamanitra. Izany ny tanjon'ny devoly amin'izao vaninandro farany izao. Hampandaloviny daholo ny zavatra maro mety ampikaikaina, ampatahotra, ampitebiteby tsy haiko hoe inona daholo. Fa hitanao izany dia fikasany devoly fotsiny izany. Tsy ho tanteraka eo amin'ny fiainantsika senao anefa izany zavatra izany raha toka tsy ataontsika senao mahazo laka, tsy hampandrosoantsika senao. Tadidio ry havana fa devoly tsy manana fahefana aminao, fa matoa izy manana fahefana, matoa izy nahazo fahefana amiko sy aminao. Dia tadidio fa izasenao zay no nampandroso azy, izasenao zay no nanome fahefana azy, nahatonga azy nahazo an'io fahefana ao anatintsika senao io. Amen. Endry havana. Ozy izy hoe amin'izao vaninandro farany izao dia nataony devoly mihitsy izay fomba alasorana an'ilay finoana ao anatintsika senao tsy hifandraisantsika senao amin'Andriamanitra, mba tsy hahitantsika senao an'ilay famantarana intsony mihitsy. Nefa kosa tadidio ry havana ho alaintsika tahaka, ho ataontsika modely eo amin'ny fiainantsika ity tantarany Josefy ity ry havana. Angamba ozy izy hoe raha amintsika izay mihaino an'izao afatra izao dia ozy izy tena sahako ny mety hijoro hoe tsy mbola misy kosa angamba hoe mizaka na mihaina mihoatra noho izay niainan'ity Josefy ity tamin'izany fotoana izany. Ataoko hoe mbola tsy nisy ngambany, ary ino fa tsy nisy ihany koa fisedrana mihoatra noho ny io nahazo any Josefy io ry havana. Fa haitsika tsara hoe naninona no tazomin'ny Josefy hatrany ilay fifatohany tamin'Andriamanitra, no reketiny tao anatin'ny tao foana ilay finoana izay nananany, ary na dia nandalo an'izany sedra maro samihafa izany ary izy ry havana dia tsy mba nasorony tao anatiny ny finoanan'Andriamanitra, tsy mba niala tamin'Andriamanitra izany izy. Tsy niteny mihitsy Josefy ry havana hoe tena aleo za hiala amin'Andriamanitra fa tena tsy aron-tsony kosa ny zavatra ataony. Aiza ve ny fahitana ny meny anavy hoe iondrika eo anatrehako ny rahalahy ohatran'izao sotr'izao ve ny zavatra fampahitana ny meny anahy, dia nefa izao ve ny valiny, izao ve le izy tena mandainga kosa rangahy Andriamanitra, tena tsy marina amin'ny teniny kosa rangahy Andriamanitra fa za tena aleoko hiala, tena aleoko hiverin-dalana. Tsy ry havana, tsy niteny an'izay mihitsy Josefy, fa natony ahoana dia tena nitazona ny finoana tao anatiny izy. Ary izay no nahatonga nanteny aminao hoe ny finoana ry havana dia fiainana maharitra, fiainana andavanandro ry havana ny finoana. Fa tsy hoe rehefa misy zavatra kely ohatr'izao dia mino ianao, fa rehefa misy zavatra goavana be ohatr'izao dia tena ohatrany tsy minontsony kosa fa hain'Andriamanitra ny anao an'izao zavatra izao. Mety mandalo aretina ve ianao izao? Dia mety ho kivy ianao, mety efa tena kivy mihitsy ianao, mety efa tafalatsaka tao anatin'ny fahakiviana mihitsy ianao, ka mety niteny mihitsy ary angamba ianao hoe tena tia aretiko ity kosa angamba mety tsy hain'Andriamanitra kosa ny manasitra anazy. Na tia olako ity kosa angamba tena mety tsy ho hain'Andriamanitra, mety tsy ho vovahan'Andriamanitra tsony kosa ity. Tsy ry havana.
tia ampahery anao indray androany, tia melona indray ilay finoana ao anatinao indray androany hoe minory havana ary mijoroa fa na inona sakany eo anoloanao, natony ahoana tadidio ry havana fa ny ranomasina mena aza anie ka nosokafan'i Jehovahandriamanitra tamin'ny alalan'i Mosesy. Fahitana nataon'i Jehovahandriamanitra tamin'i Mosesy zany ry havana. Haintsika tsara ny tantaran'ny zanak'Israely rehefa ivoaka tao Ezipta, tsy maintsy hiampita ny ranomasina mena ary nandeha ny fimononmononana, nandeha ny fanomezan-tsiny any Mosesy. Haintsika tsara ary zany ny antony namaizan'Andriamanitra ny zanak'Israely satria ny mononmonina, tsy nahinan-kasitraka, tsy nitazona ny teny izay nomena Jehovahandriamanitra azy satria rehefa alohan'ny hamoaka an'ireo zanak'Israely ireo tao Ezipta ry havana Jehovahandriamanitra dia nataony ny loza folo. Zavatra hitan'ny zanak'Israely zany hoe fa maninona amin'ny Eziptianina rery ihany no niaran'izany loza folo zany, fa maninona izahay no tsy niarany. Fahitana daholo ry havana zany, fahitana tamin'ny zanak'Israely zany. Raha tena saina ny zanak'Israely, raha tena natoky an'i Jehovahandriamanitra sy Mosesy izay nirahany zanak'Israely, dia fahitana goavana be teo amin'ny zanak'Israely zany. Fa ny zavatra nampalahelo ry havana dia tsy noraisin'ny zanak'Israely ho sere, tsy nataony tao anatin'ny fony izany zavatra rehetrarehetra nampahitan'Andriamanitra azy zany. Fa rehefa nahita ny ranomasina mena izy dia teo izy nanao hoe zay zany vao tena ho faty, ary mononmonina izy hoe takizay ihany zay najanonao tany Ezipta dia alohanay niaritra tamin'ny fanandevozana tany toy izay ho faty atao anatin'ity ranomasina be ity. Zany ry havana, zay no nahatonga nanonteny ianao hoe mety ozy mihitsy ianao hoe tena tsy hain'Andriamanitra intsony mamahan'ity olana ity, na tsy sitran'Andriamanitra intsony ty aretin'ity, satria ny zanak'Israely teto dia nieritreritra fa hoe tsy ho hain'Andriamanitra intsony ny hanokatra n'io ranomasina mena io fa dia ho faty eo izy menakavy zany. Tsy ry havana, fa naninona nefa ny loza folo tarehy hain'Andriamanitra ny nanavaka ny zanak'Israely sy ny Ezipsianina. Ko rehefa tonga eto amin'ny ranomasina mena tsy ho hain'Andriamanitra nanokatra an'io. Ry havana, hoy izy amantsy anao hoe natony ahoana ady lalovanao, natony ahoana aretina lalovanao, natony ahoana fiainanao amin'izao vaninandro itenenako izao, dia tia hampahery anao aho hoe minory havana. Fa raha hain'Andriamanitra no nanangana anao, hain'Andriamanitra no nisintona anao, tadidio hoe taiza ianao, taiza ny andohanao taminao mbola tsy mivavaka ohatry ny ahoana ny fiainanao. Fa hain'Andriamanitra ry havana no nisintona anao tao, hain'Andriamanitra no nanangana anao tao, namelona anao tao. Dia amin'izao zavatra iainanao zao ve dia tsy ho hain'Andriamanitra intsony ny hanao an'io, ny hamahan'io, hanasitrana an'io. Ry havana, hatanjao ny finoana izay ao anatinao, tazomy ny finoana izay ao anatinao ary mifandraisa amin'Andriamanitra tsy tapaka. Fa ny fahitana izay nomeny an'i Josefa ry havana, nomeny an'i Jakoba ry havana, dia fahitana tamin'ny alalan'ny fifandraisana taminy. Ka noho izany mila mifandray aminy tsy tapaka kosa asenao, mila mifandray aminy tsy tapaka sasenao mba hampitombo sy hampijoro, hampilatsapaka, hampiorina n'ilay finoana izay ao anatintsika senao. Aza miravoravo tanana, aza miembotra, aza kivy zany. Hain'Andriamanitra tao ry havana ny zavatra rehetra, hain'Andriamanitra tao ny zavatra rehetra ry havana. Fa izasy ianao mila mino, izasy ianao mila mahatoky, izasy ianao mila manatena foana natony ahoana zavatra iainanao ry havana. Na ohatry ny ahoana tena, na dia tena ataoko hoe ao anatiny tena tsy haiko hoe ao anatin'ny famoizam-po tanteraka, tena hoe mamoifoy ianao hoe raha ohatry izao dia aleoko maty, na ohatry izao dia aleoko tsy misy, na ohatry izao dia aleoko ohatry izao. Fa te hamelona indray ilay finoana ao anatinao ary havana hoe minoy ianao fa hain'Andriamanitra atao zavatra rehetrarehetra, atao fiainana ry havana ny finoana. Fa io finoana io koa aoka nefa ho fantatritsika fa tsy tonga foana io ry havana.
fa amin'ny alalany vavaka fenonao ny tenin'Andriamanitra, fenonao toriteny ry havana, ao no mampitombo no mampitoetra an'io finoana izay ananantsika io. Ka noho izany manasanao hoe mifandraisa amin'Andriamanitra. Mifandraisa amin'Andriamanitra fa i Josefa rehefa nifandray tamin'Andriamanitra dia tsy mba niala tamin'i Josefa ry havana ny tana maherin'Andriamanitra. Porofony izany dia ato amin'ilay Genesis 2:7 teo dia ny 7:7 ka hatramin'ny 9 ry havana dia mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy amaranako azy. Ary sitraky Farao ozy izy sy ny mpanompony rehetra izany hevitra izany. Dia hoy Farao tamin'ny mpanompony, hahita lehilahy tahaka an'io izay manana ny fanahin'Andriamanitra ao anatiny va isika? Ary hoy koa Farao tamin'i Josefa, satria efa nampahafantarin'Andriamanitra anao izany rehetra izany, dia tsy misy lehilahy manan-tsaina sady endry tahaka anao. Koa ianao no hanapaka ny ato an-tranoko, ary araky ny teninao no hitondrana ny oloko rehetra. Ny seza fiandrianana ihany no hahalehibe no ianao. Aleloia! Ny seza fiandrianako ihany ozy Farao ny mampiavaka asenao. Io seza fiandrianana io ihany zany no mahalehibe an'ny Farao eo amin'ny Josefa ry havana. Aleloia! No ninona izany rehetrarehetra izany? Fa naninona izany no tanteraka tamin'i Josefa ry havana? Fa naninona izany no tonga tamin'i Josefa ry havana? Haintsika tsara nefa i Josefa ka hafa firenena. Fa naninona moa no olona hafa firenena tary, Hebreo tary, olona nigadra, olona ndevo, olona namidy aneny nahatongavan'i Josefa tao Ezipta ry havana. Fa maninona no io tonga prime ministre? Satria ry havana dia mazava be ny valiny. Satria Josefa na dia nandalo tao anatin'ny sedra mamay, sedra mafy sy goavana aza, dia nitandrina ny fahamasinana izy nanamafy ny finoana tao anatiny izy nanamafy ny fifandraisana tamin'Andriamanitra tsy tapaka izy ry havana, ary ny andrandra tanteraka an'Andriamanitra izy tamin'ny fahitana izay naseho an'Andriamanitra azy tany amin'ny fahazazany. Dia ho an'Andriamanitra reriany ry havana ny dera sy ny haja ary ny voninahitra, dia ny fahasoavany ho aminao tsirairay avy, dia mangataka hoe ampitomboin'Andriamanitra ny finoanao sy izay fahatakaranao ry havana dia ho tahian'Andriamanitra. Eny fa na dia litera ray aza no voarayanao tao anatin'izay afatra izay ry havana, dia misy manantena fa raha niraisinao tamin'ny finoana dia ho ataon'Andriamanitra ho latsapaka hatrany amin'ny farany tany ane izany voza indraisinao izany, ary aniry hitombo ary handrobona hamoa ary havokatra hiparitaka eraky n'izao vazatany rehetra izao. Amin'ny anaran'i Jesosy ry havana ny anonako an'izany. Amen. Hivavaka sasenao hanome voninahitra ny tompo hisaotra azy ny amin'ny tolotsaina sy ny teny izay nomeny asenao tamin'ity andro anio ity. Raha io tsy mbola mitsahatra manome voninahitra anao izahay, Andriamanitra tsara sy mpanao tsara tokoa ianao. Misaotra anao izay fa tafita indray ny afatra ao androany. Misaotra betsaka anao izay fanamasina, nampianatra, nampahalala, ary indrindra nanoro anay izay tokony ho ataonay. Fa mila manana finoana tokoa ka izahay. Mila manana fifandraisana aminao Jehovahandriamanitra amin'ny fahamasinana, amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny toriteny maro tokoa ka izahay. Satria izany no mampitombo ny finoana atao anatinay. Ary ny finoana izay anananay no ahitanay fahitana tahaka ny Josefa. Nandalo sedra maro, nandalo fitsapana, ny afara hatrany amin'ny hoe fanandevozana tany anatin'ny fonjataona maro. Fa na dia nandalo an'izany azy izy Jehovahandriamanitra raiko, dia nijoro hatrany, nitazona ny fifanekena izay nataony taminao, nitazona ny fahamasinany, ny fahamarinany, ary ny andrandrana izy fa ilay fahitana
lalàna izay hitany tany amin'ny fahazazany dia tsy maintsy ho tanteraka amin'izany any andro anankiray. Mba ho tahaka izany anie izay tsirairay avy reto tompo malala, ary angatahako ny fanahinao masina hampitoetra handetika hatrany anatin'ny fakany lalina indrindra any anatin'ny fonay an'izany teny norenesinay izany. Sotra betsaka fanahy masina, tolotsaina izay nomenao, fampalalana izay nomenao, fampianarana izay nomenao, dia ampitomboy finoanay hitompo hahaizanay mifikitra aminao amin'izao vaninandro farany izao. Na inonina zavatra lalovanay, na tony ahoana zavatra lalovanay, dia ataovy mahatoky izay fa manana an'ilay Jehovan-Driamanitra ray nanokatra ny ranomasina mena teo anoloan'ny zanak'Israely. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no anaovanay sy ametrahanay an'izany vavaka izany. Misaotra fanahy masinao. Halleluja. Amen. Mama fazamua amini mahata kazambani vidi sayasi yansu vanifu mazutu sadifinuata eumene topu balisutuku matukiyare isi amuara matukiyare isi amuara uanawaye mama fazahua amini maleni atantaure mzairera kawangu asehuri Jesusi luara kukeri au luanuhuzi zainanifu matukiyare isi amuara uanawane matukiyare isi amuara uanawane sasa gaza nirufusa tala teni nisiasa azuna wata mataura sabti bitina yatala saina pecha gini tumbu amina matukiyare isi amuwa